Soyez le bienvenu au Palais des Sports et de la Culture. Mes premiers mots sont tout d'abord pour vous remercier d'être venu ici ce soir pour nous accompagner. Ce remerciement émane de l'ensemble de l'orchestre des chœurs philharmoniques dans Nalamanque, y compris le bureau, des instrumentistes et les choristes. Cet opéra est extrait inspiré de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 26 à 27, verset 36. Je voudrais tout simplement souligner deux choses. Je crois que c'est la première fois que l'on joue un opéra ici à Madagascar. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que celui qui a élaboré, et je parlerai même d'une gestation de cet opéra, a été le docteur RAZAFINTSAMBAINA. Cela lui a pris 7 ans. Donc c'est vraiment une œuvre de longue haleine. Pour lui aussi, c'était une passion qui se concrétise à l'heure d'aujourd'hui. Le livret comprend donc 5 actes, dont le détail est présent dans le programme qui vous a été distribué à l'entrée. Je voudrais vous souhaiter une bonne soirée et merci encore de votre encouragement. Rehefa vitan'i Jesosy zany teny rehetra zany dia nilaza tamin'ny mpianany hoe izy fantatrareo fa raha afaka indroa andro dia tonga ny Pasika. Koa ny zanak'olona dia totromboana amin'ny hazo fijaliana. Ary tamin'izany dia nivory ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona tao an-kianjan'ny tranon'ny mpisorona be atao hoe Kaiafa. Ary niara-ny hevitra izy hisambotra an'i Jesosy amin'ny fitaka ka hamono azy. Kanefa hoy izy tsy amin'ny andro firavoravona fa andao izy tabataba amin'ny olona. Ary anankiray tamin'ny 12 lahy atao hoe Jodasy Iskariota dia nakao amin'ny lohan'ny mpisorona ka nanao hoe menareo ohatrinona aho hanolorako azy aminareo. Ary izy nandanja sekely volafotsy 30 omena azy. Ary hatramin'izay nitadiavan'izay andro azony mamadika azy. Ary rehefa hira fiderana izy dia lasa nakany amin'ny tendrombohitra Oliva. Ary tamin'izany dia hoy Jesosy taminy: ianareo rehetra dia ho tafotohana noho ny amiko an'io alina, fa voasoratra hoe amely mpiandry aho dia hiahaka ny ondry andrasana. Fa rehefa hatsangana aho dia lohanareo ho an'ny Galilea. Fa Petera namalika nanao taminy hoe na dia ho tafotohana noho ny aminao aza ny olona rehetra, izao tsy mba ho tafotohana mandrakizay. Hoy Jesosy taminy: lazaiko aminao marina tokoa fa an'io alina raha tsy mbola misy akoho maneno dia andaha intelo ianao. Hoy Petera taminy: na dia hiara-maty aminao aza aho tsy mba andahanao tokoa aho. Ary toy izany koa no nolazain'ny mpianatra rehetra.
sana